Manana trano eva ao anatin'ilay hetsika salon de l'auto izay tanterana eny amin'ny CCI Vato ny 10 hatramin'ny 9 oktobra avy izao ny Citroën DS mitondra ny mampiavaka azy ao anatin'ity hetsika ity moa ny tompona andraikitry ny varotra Andriamatoa Rajaona Solohery araka izao tato-baovao izao. Dia faly mirabantsika rehetra manaraka ny vaovao ma-TV izay eto amin'ny Sodirex. Izay eto amin'ny Sodirex moa izay sy loko teneto dia manao ny hetsika salon de l'auto izay atao ny 5 au 8 oktobra izao etsy amin'ny CCI Vato. Izahay dia manana trano iva anankiroa dia ny Citroën sy DS amin'io fotoana io ka misy tolotra manokana izay ho ataonay mandritra ny fotoana io zany. Ny voalohany aloha eo amin'ny trano ivan'ny Citroën dia misy ireo automobile vaovao toy ny C3 Aircross, le C3 vaovao farany dia ny C-Élysée ihany koa izay nanova ny jiro, nanova ny design kely izany dia ho ampisehoanay amin'io andro io. Dia ny etsy amin'ny trano ivan'ny DS indray dia misy akoatran'ireo efa mahazatra ny DS3, DS4, Crossback, DS5 ary DS6 dia manao ny lancement an'ilay antsoina hoe DS Performance Line izay ho hitantsika eny mandritr'ireo efatr'andro ireo zany, dia ny DS3 Performance Line sy ny DS5 Performance Line. Zay ny tolotra ho ataonay eny fa akoatr'izany misy zavatra mahafinaritra ihany koa izay ho hitantsika eny ka manentana antsika rehetra na ny fianakaviana na ny orinasa na ny olon-tsotra ho avy eny hijery zany hetsika lehibe zany eo amin'ny fiarakodia sy ny kojakoja. Maro ny stand hitanareo eny trano iva eny zany akoatranay fa dia manentana antsika rehetra.